fahalalana tsara n'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, indrindra ny fiasan'ny herin'ny fanahy masina ao amintsika isam-batandroy. Amen. Misaotranao izay raha eo noho ny amin'ity andro anio ity, farana sady ny herinandro dia ny herinandro akatoko izao andro pentekoste izao izay hanomezanao an'ilay zavatsoa indrindra dia ny fanahinao masina izay tianao toetra ao anatinay sy taridalananay ara-pandresanay. Dia mitenena indray ianao Tompo mazonay mahay mandray tsara ny teninao amin'ity andro anio ity. Misaotra dia sao teny tonga nofo. Amen. Ny Romanina toko 8 andininy 12 ka hatramin'ny 17 no anjara mofinaina amintsika. Romanina toko 8 andininy 12 ka hatramin'ny 17. Vaky izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany rahalahy dia ampitrositsika tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka nofo. Fa raha velona araka nofo ianareo dia tsy maintsy maty. Fa raha ny fanahy no amonoanareo ny asan'ny tena dia velona ianareo. Fa izay tarian'ny fanahyn'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, fa tsy nandray fanaham-pandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray fanahiny zanaka natsangana izay etsotsika hoe Abara eo. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary zanaka dia mpandova, eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa, raha miara-miaritra amintsika mba hiara-manam-boninahitra amiko. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masin'ity ravana dia zava-dehibe ny hoe velon'ny fanahy. Zava-dehibe ny hoe velon'ny fanahy. Izao mantsy ny lazainy hoe raha ny fanahy no amonoanareo ny asan'ny tena dia velona ianareo. Raha ny fanahy no amonoanareo ny asan'ny tena dia velona ianareo. Raha baiko ny fanahy masintsika sy ity tenantsika ity sy zavatra ataontsika rehetra dia hanana fahavelomantsika. Fa raha tsy baiko ny fanahy masina koa isika fa mandeha araka ny ditry ny fontsika sy izay fahalalantsika sy fahaiza-mampahalalantsika dia tsy maintsy maty any isika. Tena vahaolana lehibe ao antsika izany tenin'Andriamanitra izany amin'izao sy ny valana-retina coronavirus izao. Tsy ny fahafatesana vokatry ny corona no mavery, fa ny tsy finoanao Jesosy Kristy sy ny fisarahanao amin'Andriamanitra. Ny fanahy masina dia nomena antsika mba tonga antsika tena kely aina ho amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fanahy masina raha teo koa dia omena antsika mba ialantsika amin'ny fanahin'ny fandevozana ao amin'ny faotany, fa mandraisantsika kosa ny fanahin'ny zanaka natsangana dia ilay fanahin'ny Kristy izay mitarika antsika ho amin'ny fahatateran'ny sitrapon'Andriamanitra. Ko amin'ity andro an'ity aravana, aza mierikerika foana ianao, miteza ianao handray ny fanahy masina, miteza ianao toeran'ny fanahy masina, miteza ianao ankarezin'ny fanahy masina amin'ny nataonao rehetra, satria ny fanahy dia miara-milaza amintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova an'Andriamanitra, eny sady mpandova an'Andriamanitra sady mpiray lova amin'ny Kristy koa. Ko amin'ity andro an'ity ravana, aza mierikerika foana ianao. Efa tody zavatra sarotra sy manahirana, raha indrindra vokatry ny fanomponao an'Andriamanitra dia mifalia, satria raha tsy miara-miaritra amintsika, tsy miara-manam-boninahitra aminy, dia tehirizy ny tenanao dia mpilatanan'Andriamanitra mba vonona miasa tsara rehetra ary mangatahany fanahy masina manakariva mba tonga anao ikely aina amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra ka tsy ho tafandromandry fa izay mivelon'ny fanahy matsy dia azo ny fiainana manakizay. Fa vely izay araka nofo kosa dia fahafatesana ao an-tsarany. Ka aza fidy ny fahafatesana ianao, fa maiteza ianao fidy ny fahavelomana amin'ny fitezanao isan'ny fanahy masina sy ho tarian'ny fanahy masina amin'ny nataona rehetra. Amen. Tera sy misaotranao izay iray eo fa tsy havelanao ho diso zavatsoa izay dia le fahavelomanao aminao ny fanahy masina mantsy no mamaritra izany sy mitarika anay izany amin'izany fahavelomanao izany. Koa raha ny tena ihany dia mety maty ihany raha izany no kirizanay sy sesehoanay sy deraderanay. Voaka kosa izay manaiky ho tarian'ny fanahinao masina amin'ny ataonay rehetra hatramin'ny zavatra kely indrindra tanteranay ka hatramin'ny lehibe indrindra, fa izay tarian'ny fanahin'Andriamanitra mantsy ho zanak'Andriamanitra. Dia apetrao mba amin'ny zanakao indray dia izay mpanomponao izao vavaka izao hoe
gainay sy ny an-danitra masina ny naranao tonga ny fanjakanao ataony sitraponao itiatantaky ny an-danitra menaniny any sazo anay ary mamelany any kay tahaka raha melanay izay meloka taminay aiza mitondra anay mifakakoana fa manafanay amin'ny ratsy fanao fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay amen. Tanterahany tompo anie zao tsodrano zao ary fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no fahalalana rehetra iary ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy matoky izay niantso anareo sady izy ihany nanefy izany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anarany Ray sy Zanaka ary ny fanahy masina amen.